Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Chic des Fabiola, la référence de la mode africaine. Manol Chanao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, manolotra ho anao. Miaraba tompoko sabotsy fa 14 volana Jolay tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao ny tenako sy Rinandriamalala no iaran'olotry izany aminao. Miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manasanao mpanajana hanaraka ny logité hatramin'ny farany. Jery ny akony dia ny filohampirenena tany Thomas Nisika eo ihany koa ny vaovao ara-toekarena izay resantsika ny voly lavanila misy ihany koa ny vaovao izay misongadina tamin'ity androany ity hoarahantsika avokoa izany andao hanaraka ny la une. Paperline, le choix de votre succès. Vivrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Nahazo foto-drafitrasa vaovao ny EPP Toudvelina Raphaël ao Ankiriry. Efitrano fianarana vaovao izay afaka mandray mpianatra hatrany amin'ny 700 ny tokana izany ny filohampirenena androany tafiditra ao anatin'ny vinany fisandratana napetraky ny filoha Rajaonarimampianina ny fanaovana lahara-pahamehana ny fanabeazana sy ny fampianarana iray tamin'ireo tsy diso anjara tamin'izany ny automasina any an-toerana mitatra ny vaovao Rindra Tahiry, Rodin Menjanahary ary Doda Rajarinjato. Nanomboka ny taona 2024 mpianatra manodidina 200 isa teo no niala andaharana teto amin'ny segoly fanabeazana fototra EPP Toudvelina Raphaël no nifaratsy ny foto-drafitrasa. Tsy nisy afa-tsy 200 isa sy ireo mpianatra nanova fahalalana teto raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 400 izany hatramin'izay. Ny taona 370 sy 700 no nisy fanamboarana farany ireo foto-drafitrasa andraisan'ireo mpianatra. Dia ny tena olana zany ratsy zany le trano-tsekoly le foto-drafitrasa teo aloha zany. Na dia mpianatra raha tamin'izany tsy mipetraka tamin'ny misy mpianatra zany tsy manoratra ambony table banc fa ambany. Dia mitete zany le trano satria efa ela. Efa tafiditra ao anatin'ny vinany fisandratana napetraky ny filohampirenena ny fametrahana ny fanabeazana sy ny fampianarana ho lahara-pahamehana. Manoloana io dia tsy nataon'ny fitondram-panjakana diso anjara ao anatin'izay paikady mpampandrosoana izay ny EPP Toudvelina Raphaël eto Ankiriry. Tafatsangana ny trano lehibe misa 3 ahitana ireo efitrano fianarana sy fampitaovana. No avaozina ihany koa ireo efitrano fianarana nampiasaina teo aloha. Zaza malagasy 2 eo no isitraka sahady ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana japoney tamin'ny alalan'ny JICA izay isan'ny vina ahitana ireo foto-drafitrasa ireo. Ny fampiasam-bola ho an'ny sehatry ny fampianarana dia midika ho fampiasam-bola ho an'ny hoavy. Hoy ny fanambarana nataon'ny filohampirenena Rajaonarimampianina nandritra ny lateniny. Saotra azy isika satria na dia ao anatin'ny sarotra azy dia manampy antsika ny fanjakana japoney. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy tonga ho azy akory. Matoa teto Ankiriry no nanaovana azy foto-drafitrasa lehibe zao. Satria ny fitoram-panjakana dia te hitodika amin'ny vahoaka maro anisy amin'ny toerana izay tena mila an'izany. Hitondra fahazava-tsaina ho an'ny mpianatra, ho an'ny vahoaka, ho an'ny tanora izao foto-drafitrasa izao. Fa eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana na eo aran'ny fifidianana ny fampandrosoana amin'ny firenena tompoko lahy sy tompoko vavy dia tena mbola mitohy ny fampandrosoana ara-toekarena
ny firenetsika ary zany mahatonga mivofona fa mila mampandroso isika mbatokavatsika amin'ny tena fisandratan'ny firenena ianareto Tomasina anisan'ny faritra anankiray tena itirana fampandrosoana saingy zao mila fisandratan'ny toe-tsaina isika mbola veritondray mila fisandratan'ny toe-tsaina isika mila mibanjina ny tena fampandrosoana ao anatin'ny fitoniana ary ao anatin'ny fifanomezan-tanana. Hatreto mpianatra manodidina ny iray tapitrisy izay niala andarana tany amin'ny mpianarana no efa tafaverina an-tsekoly indray tato anatin'ny efataona. Mitaratra ny ezaka manokana atao hamolavolana olom-pirenena vanina sy tia tanindrazana ireo. Ny filoham-pirenena rakizy, ny filoham-pirenena retanora dia resy lahatra fa raha te hanova ty firenena ty isika dia avy amin'ny alalan'ny fanabeazana ihany no anaovantsika izany. Amin'ny alalan'ny fanabeazana ihany no azotsika antoka fa rahampitso dia iova ny firenetsika. Imbetsaka no milaza fa latsaka tao anatin'ny fahantrana foana isika ara-toe-karena nandritry ny 10 taona mahery fa ny loza dia zao zany fahantrana ara-toe-karena zany dia lasa nitarika fahantrana ihany koa eo amin'ny fomba fisaina, eo amin'ny fomba fijery ary potika ny sotoavina malagasy. Ianareo no anarina an'izany eto amin'izao sekoly izao sy amin'ny sekoly rehetra izay misy anareo ankizy no ampianarana indray ny fifanajana jereo ny taranaka malagasy. Aza sazina ny zanabahoaka tompokilasy tompokivavy no mianatra amin'ny sekoly mpanjakana efa akaiky ny fanadinana. Aza sazina izy reo ny adevitsika indrindra raha devitra politika andao ataotsika mandindina ny latabatra fa ny fampianarana zay asa masina ho an'ny taranaka tohizo izany. Karaha ohatra anahy aloha fa tsisy zanako mianatra ato fa tena faly ihany ako satria tsara tare le fianarana. Faly tegna fa mianatra le zazaka. Karaha tegna zao moa tsy nandalo fianarana dia tena manahirana be dia aleo ny ankizy ny atosika. Faly ny fo. Navita l'école nianaran-jaza nazo fahasoavagna dia zaza nahita fahasambarana amin'ny l'école. Faly zay ka, faly dia faly zay satria nitombo ny sekoly ianaran'ny zanakay nampitomboana manko e. Satria efa nisy teto taloha dia namboarina, navoasina dia nampitomboana, faly dia faly zay ka. Mitombo ny zanabahoaka afaka miditra mianatra. Tena faly mihitsy zao zay satria ty zany école ty efa ela be mihitsy zany ty zany mba tamin'ity président Rajaonanampianina ty zao zay vao nisy nanova ty école ty. Azo tsapahitanina sady ny vokatsoa azo tamin'ny fanamboarana ny EPP Tody Mahavelona Raphael satria dia efa nitombo 5,700 ny tampisoratana anarana eto amin'ity sekoly ambaratonga fototra ity raha ny tatitra nataon'ny Tale. Androany no notokanana ny toeram-pianarana vaovao ho an'ny EPP Anankirihiry. Avy amin'ny teti-bola natokana hanaovana sy hanatsarana ny fototra fitrasa no ahafahana misintona ampam-bola ho andreo vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Ny 700 izay teti-bola izay no itsinjovan'ireo komina, distrika, faritra sy renivohim-paritany manerana nosy. Ny 300 ambiny izay natao fanatsarana ny fampandehanan-draharaha eo ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana eny fotony ireo. Mahery ny 17 lavitrisa ariary ny tamberim-bidy azo avy amin'ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Ambatovy ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana tato anatin'ny 5 taona. Noho io dia komina 20 amin'ireo faritra ireo no isitraka izay tamberim-bidy izay. Ny 700 ny tamberim-bidy indray arak'izany no atokany fitondram-panjakana hampandrosoana ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Ireo vola ireo zany dia arakaraky ny azahoanareo mametraka an'ilay fotodrafitrasa araka ny vinavinany aminareo no andefasana ny vola any aminareo. Isika dia mandala ny fitantanana mendrika tsara
Almangarar noho izany ny filoham-pirenena dia niangataka ny ametrahana rafitra izay anaramaso eo anivon'ny commune sy eo anivon'ny faritra anaramaso ny fampiasana ny vola ary anaramaso ihany koa ireo rehetra izay mandamina. Isitraka ao anatin'ny fotoana maharitra ny tamberim-bola azo avy amin'ny fitrandrana ataon'ny orinasa Ambadivy Madagasikara. Efa vory ireo fepetra ahafahan'ity orinasa lehibe mpitrandraka ny kela sy kobalta ity hanohy ny asan'izy ireo tahaka ny efa fananana ny tahiry mahatratratra ny amin'ny rotapitrisa sy $10,000. Naneho ny fahavonona ny ara-dalana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampivoarana ny toe-piainan'ny mponina amin'ny alalan'ireo tetikasa sosialy sy ara-toe-karena ataon'ny orinasa. Cette présence n'apportera aucune valeur ajoutée à Madagascar si nous ne contribuons pas à l'essor du pays. Nous avons soutenu Madagascar dans ses efforts à convaincre d'autres investisseurs majeurs de venir s'y installer. Ny orinasa Ambadivy no isan'ireo orinasa goavana sy mampiasa vola betsaka indrindra eto Madagasikara, orinasa izay manana toerana tsara rahateo manoloana ireo orinasa vaventy aty Afrika. Vahoaka marobe no tonga nanotrona ny filoham-pirenena tao Tomasina androany. Mitodika amin'ny vahoaka malagasy rehetra kosa ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritry ny lahateniny ny amin'ny tokony ananan'ny tsirairay fitiavan-tanindrazana nanaingany rehetra tsy hijery ny tombontsoany fa hikatsaka ny mahasoan'ny mpiray firenena iray manontolo ihany koa ny filoham-pirenena. Nitodika tamin'ny vahoaka malagasy iray manontolo ny filoham-pirenena nandritra ny lahateniny nanoloana ny vahoakan'ny Toamasina. Nantitra teriny fa antoka iray lehibe ahafahana mampandroso aingana ny firenena sy hampateza ny ezaka rehetra efa natao, ny fananana toe-tsaina tena tia tanindrazana, fitiavan-tanindrazana izay ampy handravana ny fahantrana sy ny kolikoly. Mitaratra ny tsy fahampiana izay fitiavan-tanindrazana eo amin'ny olom-pirenena izay ny zava-misy ny ainan'ny firenena nandritra ny 50 taona mahery, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ao anatin'ny mondial tsika amin'izao fotoana izao, ny olona manana ny ekipany izay mifanandrona sy miady amin'izany. Fanteliny any no miteny an'ity, mila ekipa vaovao ny filoham-pirenena andresy ny fahantrana topo kilasy topo vary. Ary efa hibetsaka no miteny hoe ny étroité izay ekipantsika izay tena tia tanindrazana. Fa eto aminareo tsy droite le izy fa qualité tena tia tanindrazana eto Tomasina topo kilasy topo vavy. Mila an'izany isika, mila an'izany anareo, mila an'izany ny firenena. Efa nanomboka ahitana mangirana ny fanarenana tsikelikely ireo lesoka nisakana ny fampandrosoana ny firenena hatramin'izao. Ny vahoaka malagasy ihany no nandray izay fanapahan-kevitra izay. Izy ireo raha tao no tompony teny farany amin'ny fandraisana antanana ny hoaviny raha ny fanamariana nataon'ny filoha. Eto ny filoham-pirenena dia todika aminao, averina any aminao vahoaka ny tena fahefana amin'ny alalan'ny fandatsahana vato amin'ny fifidianana raisy ny andraikitra. Tsy tokony hisy angalatra izany andraikitra ao izany, tsy tokony hisy sakana ny anaovanao izany andraikitra izany. Vorilany ireo vahoaka teto Toamasina nandray ny filoham-pirenena androany. Tomefy olona nijena azy nanomboka teny amin'ny seranam piaramanidina hatreny amin'ireo toerana rehetra nandalovan'ny delegasiona notariny. Vahoaka izay nisoritra hafaliana sy fanantenana amin'ny ahafahana hisandratra miaraka amin'ny fampandrosoana ezahan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina apetraka. Feno enitaona katroka androany ny nijoroan'ny Dreamin. Manoloan'izany nisy ny fiaraha-mifaly niarahana tamin'ny mpiara-miasa rehetra izay natolotry ny filoha tale jeneraly mivady ary antsika avy hatrany ny sary mikasika izay.
4 jolay 12 sy 4 arivo 14 jolay 12 sy 4 arivo feno 9 taona katrok'androany ny Dream In. Fahita lavitra isan'ny manome lanja ny fahafampony mpijery tsy ny tanora ihany fa ny sokatsy-taona rehetra mihitsy. Feno enton'androany ny Dream In ka dia voaloha teny dia fisaorana antsika rehetra mpijery fa raha tsy tokoa moa nareo mpijery dia sasapoana ny asa atao eto ka dia makasitraka indrindra tompoko entoana izay ny zarana faliana entoana namokarana fandaharana ka dia engane ho an'ny taona manaraka ho avy sy ny entoana manaraka ho avy mbola eto foana tsika hifampizara ny hafaliana sy fandaharana vokarin'ny Dream In. Nandritra izay entoana izay tsy nitsahatra ny roborobony ny Dream In indrindra teo amin'ny famokarana fandaharana mahaliana sy mahazarika ny mpijery. Toy indrindra ihany koa ireo lalao goavana toy ny Izy Roa, ny Miss Earth, ny Mr International, ny Love Cover. Ary tsy adino satria mbola mandeha amin'ity taona ity ny Pazapa XV Exceptional Voice izay manohy ny Pazapa Young sy ny Pazapa Teen mikendry ny anandratana ireo manan-talenta amin'ny resaka hira. Nampiavaka sy nahafantarana ny Dream In ihany koa anefa ireo fandaharana mampafantatra ny kolontsaina japonais sy koreana. Tsapan'ny Dream In ny fanohanantsika mpankafy, porofon'izany ny amaroany ireo mpikambana anaty Dream In Teen, na eto Antananarivo, na any Toamasina, any Mahajanga, na any Antsirabe. Eo ihany koa ny isantsika marobe manaraka amin'ny tambazotra Facebook izay efa nahatratra 3,000 sy 4 hetsy. Ho fankasitrana izany, fanamby apetraky ny Dream In ny anakaiky kokoa antsika mpankafy manerana ny Madagasikara. Ny cadeau avy aty amin'ny Dream In noho izao fahaentonana izao dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny sary ho raisintsika ny atokantrano any ary indrindra ny fisokafan'ny Dream In any Atsiranana, any Fianaratsoa ary any Toliary izay atao amin'ity volan'ity ihany. Izany hoe rehefa hiala sasatra nareo amin'izao fotoana izao dia mahazo ny Dream In zany nareo rehefa ho any Antsirabe, na ho any Tamatavy, na ho any Mahajanga, na ho any Atsiranana, na ho any Fianaratsoa, na ho any Toliary. Ireo aloha zany ny toerana misy anay ankehitriny ka dia misaotra antsika rehetra nandritran'izay fotoana izay, misaotra nareo nanohana, misaotra n'ireo mpanohana sy nisaraka taminay nanomboka tamin'ny voalohany mihitsiny hatramin'izao. Dia mankasitraka indrindra tompoko, misaotra nareo mpijery, nareo nandefa message privé, nareo nandefa telefona, nandefa texte tamin'ny firantsona alefanareo dia misaotra indrindra tompoko fa dia manohana ny fo reny ka reny nataonay zezika mampandroso ny orinasa tompoko dia mankasitraka indrindra. Mbola renao mandraondraona ao arinao moa zany ao ambadimadika ao ny korana izay mbola atao eto amin'ny Dream In marasoatra any isika ho an'ny fahitalavitra izay akafisitsika zao isika dia anaraka dokam-barotra hiverina eto afaka fotoana fohy. Sotranao mbola miaraka aminay n'izao takariva izao avy nanaraka ireny dokam-barotra ireny isika dia androso aminao indray ny actu. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres.
farany herinandro ny taranja baolina kitra no tena mibahana ny sain'ny ankabeazan'ny olona rariny raha sitsika resaka ny mikasika izay satria dia raha pitsony alady zao zany ny famaranana ny fiadina ny amboara maneran-tany ny taranja baolina kitra. Samy manana ny fomba entina namarena izany ireo olona sendra ny mpanao gazety ny Dreaming. Ao ny misafidy ny hijery izany araka amin'ny fianakaviany, misy amin'ireo toeram-pilanonana eto an-drenivohitra ihany koa no efa manomana hetsika manokana fandray amin'izay araka ity fanadihadiana iarana amin'ny miaro soa rojo ravaka sy misy sara zafinjatovo ity. Misy amin'ireo fianakaviana no misafidy hifampitona amina tokantrano iray hiara-hijery ny famaranana ny fiadiana ny amboara eran-tany ny baolina kitra. Isan'izany Rirandy efa manana fandaharam-potoana manokana ny mpianakavy ho an'ny alahady 15 Jolay. Izay mpianakavy tonton tantine hatramin'ny bebe anay jery eto daholo kikiketo izay depuis 2006 izay no manao an'izany tamin'ny finale ny Italie sy France dia izao indray izay manao betsabetsaka ny anay maka France betsabetsaka maka Croatie dia raha nafanao taimbafara dia tsisy miady zany efa raviny ihany. Misy amin'ireo toeram-pilanonana eto an-drenivohitra ihany koa no manomana hetsika manokana hanamariana ny finale ny mondial 2024. Ahitana taratra izany ny haingon-trano sainam-pirenena ireo ekipa rehetra nandray anjara tamin'ny mondial. Dia mandritry ny match mikarakara tirage au sort zay izany hoe tous les 45 minutes manomboka amin'ny 10 eo izany hoe efa manomboka misy olona dia efa manomboka ny tirage au sort à partir d'un ticket de caisse no anaovana ny tirage au sort izany hoe une fois zany réglé note le olona dia ny ticket de caisse iny anaovana tirage au sort. Ato aminay koa misy ny coupe du monde izany hoe ahafahan'ny client rehetrarehetra maka sary miaraka amin'ilay coupe du monde. Tsy voatery anaty trano fa na ankalamanjana ihany koa aza nefa dia ahafahan'ireo mpitia baolina kitra manaraka ny famaranana ny mondial ary isan'ny ampita izany an-tsary ity écran géant eto amin'ny plaza Ampifloa ity. Fa maro amin'ireo mpitia baolina kitra no nisafidy hanao fanambola amin'izao famaranana ny fiadiana maneran-tany itombondaka izao. Raha ho an'ny fanambitanterahana ny tokantrano tsirairay dia manodidina ny R1 isaky ny baolina tafiditra no ataon'ny olona raha toka tafakatra hatramin'ny R1 izany ho any amin'ny toeram-pilalaovana manokana fanadihadiana eo amin'ny rindra tsara ny dolo farakotoniaina. Saika manao fanamby amin'ny ekipa resy avokoa ny ankamaroan'ireo lehilahy amin'izao akatoko ny famaranana ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra izao. Mizara roa ny hevitr'ireo olona amin'ny ahazo ny amboara amin'ny ekipa ny Frantsa sy Croatie. Mifanamby vola mandinda ny R1 isaky ny baolina tafiditra ireo mpankafy baolina kitra. Efa nisy tamin'izy ireo nandany vola mandinda ny R3 nanomboka tamin'ny ampavalon-dalana ny makaty. Pare zay satria le hoe Frantsa tsy eo mafy na hoe isaky ny anina dia azo foana fa nohatsa koa satria sambany anazy vao manao finale izy dia lasa mazavy io. Mety hoe pari ataonareo izany ty na hoe vola ohatrino. Mampiadipiady vola izay zany raha karany ohatra hoe 50-50 hoe maka Croatie dia sasa maka Frantsa fa tsy dia hoe manao pari be inona fa ady vola ihany. Toa farany zika indrindra ohatrany hoe tetety eo amin'ny tetety valy eo ohatsy izany fa tsy mamona anty kilalao iny dia fialamboly dia vale mijery dia izay. Ohatrina zany ny vola ampiadiana amin'ity farany ty. Arakaraka ny marakaraka amin'ny fiarahamonina amin'ny namana eny mandeha mikombrazy amin'ny namana hoe Sarangama kalala dia mendery miaraka amin'ny lana ako dia mandoa vola mandoako anazy ohatrany hoe 50-50 par bande ohatrany hoe efa tsamotsamo dia mikoty rano deo izay ny anay. Arakaraka ny hoe arakaraka ny fa raha ohatra hoe misy possible dia afaka manao ka afaka manao tsy maninona mihitsy. Mety hoe hatramin'ny vola ohatrino eo mety ho ampiadianao raha tena sany bandy. Izany arakaraka ny tsirairay fotra zao ny asitina makitsy ohatra 100 000 dia ohatr'izay fotsiny sam'izay mpiara-miasa moa zany samy manao pari-pari eo dia ohatr'izay. Ho an'ireo trano filalaovana azy ireo tafakatra manodidina ny 700 isan'andro ny olona tonga milalao tamin'ity herinandro ho an'ny famaranana raha toka nanodidina ny 20 hatramin'ny 30 izany tamin'ny lalao ampavalon-dalana ka hatramin'ny ampaefan-dalana. So though did Perisic, Mandzukic! Croatia hit the front! Mario
Mandzukic pounced and England are hurt. Marina fa arakaraka ny saomen'ny mpanao fanamby ny fepitaona no safidiany anaovana ny fanambiny ny vola raisiny. Ireo olona manome ny vinavina kisa amin'ny lalao iray kosa no mahazo vola ambonimbony kokoa. Izay no makasika an'iny patsiahivina fa i Frantsa sy Kroasia zany no ifanandrina ny alady izao amin'izay famarana ny fiadina ny amboara maneran-tany amin'ny taranja baolina kitra izay anao no safidy ary que le meilleur gagne io ny fiteny frantsay io zany. Fa ivadika lafo vaovao hafa isika maro ireo voka-dratsy ateraky ny taona fotsy rasanatrika mitranga izany amin'ity taom-pianarana 7 ity. Ankoatra ireo ray aman-dreny izay very vola dia isan'ireo voalohany mizaka ny tsy fidiny ny vokatra izay taona fotsy izay ireo mpianatra rehetra izay voatery mamerina taona avokoa. Antom-bolana mafisan'ireo andihana mpanaveny amin'ny Antsoavo amin'ireo mpampianatra mitokana mpandefitra ny Ampopony ka hitsinjo ny hoavin'ireo zaza malagasy mitatra amintsika ny vaovao Sonia Andrenirina sy Zora Andriatsalama. Tsy ireo ankizy anala ny fanadinam-panjakana ihany no maty antoka sy veritaona iray raha sanatrika misy ny taona fotsy fa ny mpianatra rehetra mihitsy raha ny fanazavana ity mpanabe iray ity. Ankoatra io dia very vola ihany koa ireo ray aman-dreny satria voatery mameritaona avokoa noho izany ny mpianatra rehetra raha sanatrika mitranga izay taona fotsy izay amin'ny ity taom-pianarana 17 sy 20 ity. Any amin'ny lycée sy ny EPP sy zay zao ny sekolim-panjakana ny seconda tamin'ny taona ity dia ho seconda ihany amin'ny taona ho avy raha ohatra ka misy taona fotsy. Ny première tamin'ity dia première ihany amin'ny taona ho avy. Ny terminal dia ao terminal ihany. Dia any amin'ny privé zany no ifindra ilay ankizy kanefa manjary isy terminal be dia be, manjary isy troisième be dia be ary anahirana aiza ny efitrano anaovana fanadina zany zao efa tsy maraka satria any amin'ny privé ny mpianatra manao fanadina fa satria tsy mana efitrano ampy fanjakana. Dia raha ohatra zany ka isy baka anankiroa BPC anankiroa amin'ny taona ho avy aiza nahitana vahaolana zay zavatra zay. Rehefa tsy manao examen anareo aty ambany hoe année blanche ny aty ambany tonga ambony ery izy ho année blanche ndray koa ho lasa 2 ans maty amin'ny zaza reo tena ho sahirana be zaza reo maty 2 ans ataontsika hoe 80 ataontsika ohatra hoe 15 ans zao ohatra hoe 15 ans zangala baka maty ohatra hoe 15 ans 16 ans 18 ans izy tafiditra an'anjay manontolo ataontsika fa mandeha be ny fotoana sahirana ray aman-dreny amin'ny ekolazy. No ireo anton'ireo indrindra no mbola anaovan'ireo mpanabe mivondrona ao anatin'ny fikambanana Apelm Antsoavo amin'ireo mpampianatra mitokana mba hampandefitra ny ampony izy ireo ka hitsinjo ny hoavin'ireo zaza malagasy izay voalohany mizaka tsy fidiny ny vokatra izay taona fotsy izay raha sanatrika mitranga. Hatreto dia mbola voatana avokoa ny datin'ny fanadinam-panjakana rehetra. Mijanona ao amin'ny talata 14 ny volana aogositra ihany ny CEPE ary ny alatsinainy 7 hatramin'ny alakamisy 9 ny volana septambra kosa ny BEPC. Zaivina fa ankoatra ireo mpanabe izay mivondrona ao amin'ny Apelm izay nanolo-tena ny anome fampianarana maimaimpoana ireo ankizy atrika ny fanadinana. Nanapa-kevitra ny hiverina ampianatra ihany koa ireo mpampianatra ao amin'ny Dirène vakina karatra ho fitsinjovan'ireo mpianatra anala ny fanadinam-panjakana. Fa lafa vaovao ny toe-karena tombanan'ireo mpahay toe-karena sy ny mpaminavinana fa ihena ny kalitaon'ny lavanilina amin'ity taona ity anton'izany dia mbola mitohy hatrany ny fiotazana ireo vokatra lavanilina maitso mialohan'ny fotoana. Mbola ho voatazona kosa nefa ny vidiny ambony raha ny fanombanan'ireo mpahay toe-karena tsy aritrely intsony anefa io falafosambidy io raha ny fanombanana hatrany mitatra amintsika ny vaovao Jerry Edouard teo amin'ny rindra tsara ny anjara kotonorainy. Tike zagny mbola rehefa misy vaky le vaky fa alaigny misy anankiray misy aroa ireo lavanilina efa masaka ampotony no tazan'ity mpamboly ity anton'izany mora simba sy angalarin'olona ireo fototra sy vo raha toa ka andrasana fotoana maharitra ho izy. Mandrisika ireo mpamboly hioty lavanilina mialohan'ny fotoana ihany koa anefa ny tsy fandriampahalemana tamin'ny taona 17 ohatra dia nirongatra izay tsy izy ny halatra lavanilina. Noho ny halatr'olo tsy voaharo lasa ny tango taloha loatra ny olo zegny ny nanimba azy. Mois de mai commence miditra fa ny tango olo jiaby na mois de mai tsy tapitry
efa loso lavanily jiaby fa tsisy tiagnala efa antragnony tompony izy. Mampiena kalitao sy manamora ny lomotra nefa ny fiotazana mialoha an'ireo mpamboly zadraraha. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena efa nahatratra $500 zany hoe mahery ny 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ny 1 kilao tamin'ny lavanilina tamin'ny fiandohan'ny taona 2010 sy 2020. Nidina kely zany avy eo. Vinavinaina hena ny kalitaon'ny lavanilina amin'ity taom-pamokaran'ity saingy tsy mbola hampiena ny vidiny aloha izany. Manantena kalitao tsara kosa nefa ireo mpamokatra noho ny fandraisana fepetra manokana. 2018 aloha antenaina fa ho tsara ny vokatra satria ny cyclone aloha zany tahaka ny tamin'ny heritaona nisy fa tsy tena nahakasika ny taty amin'ny faritra Savazy. Misy ny fepetrany raisina mba hialana amin'ny fiotazana vanila aloha loatra. Miatomboka any amin'ny tantsaha makany amin'ny fokotany hatraty amin'ny commune sy ny région zany dia voakasika ao anatin'izay daholo. Eo amin'ny lafiny toekarena voafehy ny sandam-bola ivelany ary mizotra tsara sy mifandanja ny fandoavam-bola sy ny takalo ivelany noho ny fiakaran'ny vidiny lavanilina teo amin'ny tsena iraisam-pirenena miaraka amin'ny fidiram-bola vahiny nentina. Araka ny fanadihadian'ny banky iraisam-pirenena mbola hijanona amin'izao vidiny izao ny lavanilina na dia mihena aza ny kalitaony hoy ny gouvernoura ny banky Foibe. Ny vinavinany hitan'ny banky Foibe zany dia hoe mbola hijanona avy ihany ny vidiny lavanilina na dia eo ara ny fiainan'ny kalitaon'le izy. Ny tsena iraisam-pirenena moa zany no mametry izany. Dikan'izany zany dia ataon'ity fotoana manaraka ity dia mbola mieritreritra banky Foibe fa mbola ho betsaka ihany ny fidiran'ny vola vahiny amin'ny anaran'ny lavanilina zany. Isokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny herinandro ambony ny taom-pamokarana lavanilina ho an'ny ity 20 Soarivy ity. Hisy ny fanamariana izany amin'ny fomba manetriketrika ho tanterahana any Sambava. Manantena vokatra tsara ny groupement de préparateurs et acheteurs de vanille de la savane ny GEPAS. Izay no mikasika an'iny misy kosa ny vaovao avy any ivelany izay voalatsika. Nafatesan'olona maro ny fionam-be fampelezan-kevitra iray tao Pakistan, olona 20 no maty vokatry ny fipoanana nataona lehilahy mpanao viveriny ainy iray akatoko ny fividianana solombavam-bahoaka any toerana amin'izao fotoana izao. Olona 20 farafahakeliny no namony ainy vokatry ny asa fampiororoana tao Pakistan akaiky ny tanàna iray antsoina hoe Quetta ao atsimo andrefan'ny firenena. Lehilahy iray mpanao viveriny ainy no nanapoaka fitaovana mahery vaika nandritra ny fionam-be iray amin'ny ankatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka any an-toerana. Fiara-pamonjy vona maro no nifamezivezy teny an-toerana nitondra ireo maratra mafy mba ho tsaboana. Mifanandrify indrindra tamin'ny fotoana nametrahana amponja ny praiminisitra teo aloha Nawaz Sharif sy ny zanany vavy Mariam izao fanampoana izao. Nomelohana 10 taona an-tranomaizina no ny kolokolo ny tenany tamin'ny herinandro ambony. Ny zoma teo dia efa nisy bomba nipoaka tamina moto iray tao amin'ny faritry Bani ao avaratra andrefan'ny Pakistan nandritra ny fandalovany kandida hilatsa-kofidiana. Olona 4 no maty tamin'izay fotoana izay. Izay ny vaovao nisongadina tamin'ny tapany voalohany iny anaraka dokam-barotra fohy isika ary verneto rehefa avy eo.